na ianao misafidy ny hotahina fa ho any an-danitra, na ianao misafidy ny hantra fa ho any an-danitra. Misy olona anankiroa anatin'ny baiboly, i Abrahama na i Abrahama. Ibrahim ny filazany zareo finoana hafa azy. Dia misy lehilahy anankiray indray antsoina hoe Lazarosy na i Lazara. Samy miditry ny lanitra ireo. Ny fidirana ny lanitra tsy azo faritana amin'ny zavatra ananana. Na manambe ianao na mantra, rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ho aiza foana ny anaranao? Ho any an-danitra foana ianao. Fa izao kosa nefa, azo atao tsara ny misafidy hiala ao anatin'ny fahantrana. Andriamanitra dia niteny manao hoe apetraka eo alohanareo izy ny fahafatesana sy ny fiainana. Misafidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Apetraka eo alohanareo ny fanozonana sy ny fitahiana, dia anjaranareo ny misafidy. Ka androany dia iresakitsika manao hoe fitahiana sa fahantrana. Raha zavaina amintsika tsotsotra hoe inona ny tena fototra anankiray mahatonga ny fahantrana lalina eo amin'ny firenena, eo amin'ny ankohonana anankiray, eo amin'ny fianakaviana anankiray, dia ao amin'ny mpitsara toko fahenina, dia ny andinin'ny fahenina milaza manao hoe nahantra indrindra ny Israely. Tena nahantra indrindra, zany hoe tsy nahantra fotsiny amin'izao fa tena tsisy anikohanina, tsy nanam-bolo, tsy navita ny aritsony, ny ary areny, tsy navita nampitombo ny teo am-pelantanana intsony. Lasa niaritra Yesu, latsa fanesoana fa fambaraka marobe. Nefa dia vahoaka voafidin'Andriamanitra, firenena voafidin'Andriamanitra, tena hoe natokan'Andriamanitra ho an'ny tenany ny Israely. Fa naninona ny nahantra indrindra? Tsy Israely ihany no voafidin'Andriamanitra, fa i Madagasikara ihany koa dia voafidin'Andriamanitra. Aleluia. Fa inona ny mampahantra firenena anankiray? Raha mandinika tsika eo amin'ny andininy 520, tsara toko fahenina andininy 520, dia niantso lehilahy anankiray Andriamanitra antsoina hoe Gideona. Anrava ny altaran'ny Bala. I Bala dia tsy iza fa andriaman-kafa na Andriamanitra tsisy. Ay zany rehefa zohina ny fototra lehibe anankiray natonga ny firenena Israely nahantra sy sahirana, dia noho izy nanompo andriaman-kafa. Tsy resaka be dehibe aminao fa hainao tsara ny tantaran'ny Madagasikara sy ny tantaran'ny Malagasy. Za aloha tsy tena ialako tsiny indrindra, fa tsy mety amiko mihitsy le manonona an'le Malagasy amin'ny teny frantsay hoe malgasy. Tsy manonona an'izany, tsy malgasy zany ny Malagasy. Ratsy be manko ny dikan'izany. Tsy mba manonona an'izany ianao amin'ny resaka amina teratany vahiny ary rehefa manontany izy hoe inona ianao, Malagasy aho fa tsy malgasy. Aleluia. Haitsika tsara ny tantaran'ny Malagasy. Ary hatramin'izao aza, na dia atao aza hoe tena mirongatra ny fiangonana eto Madagasikara, dia lazaiko aminao fa mbola manjaka eto ihany koa ny fanompoan-tsampy. Ary maro amin'ny fianakaviantsika mbola ao anatin'izany. Miantso raha misy olona tonga eto avy any amin'ny fiangonana rahavavy na mpino eto ihany koa, nisy fotoana ianao nakany, tsy haiko hoe inona ny antony nandehananao tany, mety nila famonjena ianao, mety hoe liana fotsiny ianao dia fantatra hoe ahoana kay izany mijery tanana zany. Za zao efa tany amin'ilay mijery tanana, fa ny nagaga dia ity, tsisy nay nandika io tanako tsipika lavabe io. Miaty sy misoratsoratra be ohatran'ny ny tanan'ny olona ny tanako, fa tonga dia tsipika mahitsy be anankiray eo ampovoany eo. Asa nahita ny caméra eny e, tsy manina nahitany na tsipany, misoratsoratra kely fa tonga dia tsipika lavabe. Dia ozy izy le mpanompo sampy, miaty sy tapaka tsiny any eo ampovoany fa tonga dia mitohy lavabe ohatr'izao, zay akaiky eto zao mahita. Tsy ao anatin'le nianaranay ozy izy ty tananao ty.
ka le namako rehetrarehetra nakeo daholo za zany oa dia miala maina mba adikao raha ngao an-tanako fa dia za zany dia ahoana zany ahoana zany momba ka tsy ao anatiny ozy izy izy io manko izy misy zavatra ianaranay hoe ty ohatra zao dia ty ohatra zao dia ty ny dikany ka ny anao izy izy tonga dia tsipika lavabe hatramin'ny farany tsy misy misaraka nankely dia ny angavy teo a dia tsisy hevo mihitsy ve zany dia zao no teneniny misy hevony anankiray ozy izy fa mety tsy ho tianao ty fa ianao izy izy a dia karazana lehilahy aditra mandra-pahafatinao ahoana fijerinareo a hitanareo resaka ohatran'ny hoe manitikitika fotsiny nandehanana tany nandray koa hoentin'ny namana nandray a teren'ny fianakaviana misy zavatra mitranga ao amin'ny tokantrano eo amin'ny fahasalamana dia teren'ny avanao ianao ndao makary tsy maintsy makany raha mbola avanay raha mbola zao koa raha tianao anao pinay ndao any tadidio tsara fa amin'ny fotoana miseho manoloana ny andriamanin-kafo ianao ka manatitra fanaty na mihaino ny zavatra ambarany dia mifamatitra amin'ny ozy ny fanotrana teneniko aminao a za tsy tena marina an'izan'izy fa nisan'ny fosotra anankiray mahatonga ny fahantrany malagasy ny resaka fanompoatsampy tady fangaron'ny olona ny hoe fahendrena malagasy sy ny kolotsaina malagasy ary ny fanompoatsampy fa nisan'ny fototra zany ka raha nisy olona eto nisy vehivavy eto nisy lehilahy eto nisy ray aman-dreny efa nandeha tany amin'izany toerana izany dia tsy vitana délivrance fotsiny fa mila mibebaka lalina ianao ary mila esorina ao aminao ny fanompoatsampy variana be nareo amen tsangano ny tananao dia manaova amen raha marina zany tsy mety hoe vavahany ianao nefa mbola misy tapakazo mbola misy zavatra miafokafona any aminao any misy madama anankiray zay a gagabe tsy mety afaka mihitsy izy rehefa noady adina dia ozy izy manao hoe zaho izy izy pastera mbola manana fanafody kely anankiray fanafody fa izy io izy a tena nampitahorin'le mpanompo sampy mihitsy a manao hoe raha vao miala aminao ty fanafody ty dia maty ianao dia niteny taminy a esory aminao fa ho velona ianao a nesorina le izy tsy maty le anabavy sitrana ny aretiny vany problème ka tsy délivrena fotsiny ianao fa misy hetsika ataonao ao dia misy fibebahana lalina ataonao misy andraikitra takina aminao ao ary misy olona ndray tongeto ny akamaroantsika tsy nanompo sampy fa zao ny ray aman-drenao indray no nanompo sampy ny razambenao no nanompo sampy za zao dia ao anatin'izany reny resaka famadihana reny tena tompony izay menakavy tena tompony taloha fa tsy hoe zao zany a resaka fanompoatsampy zany rehefa misy famorana tadidiko tsara mbola kelikely tamin'izany fa nienjika eran'nytrano le fianakaviana sy ny lehilahy matanjaka dia mifampitoraka rano amin'ny tavoangy dia inona ro aty zany io zany tsy malala indriny tsy haiko hoe rano mahery sa inona le izy tsy haiko le voa manao zavatra kely dia makany anjoro firarazana moa dia miresaka amin'ny maty dia miresaka amina fanahy eo ohatra zany ianao mety tsy nanompo sampy fa ny razambenao no nanao an'ilay izy ka na tsy ianao ary nanao an'ilay izy dia manaranaka ilay fanahy ary ny fanana ozona tompoko indrindrandrindra ny ozon'ny fanotrano tsy lefy ary tsy resina fivavahana mangatsitsika tsy ratsy ny fiangonana misy ianao fa raha tianany anapaka fanana ozona mila mafanafana tsara ny vavaka zay atao alleloia alleloia ataovy mafy tsara le alleloia ny ozona tsy tapaka amin'ny hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina tapaka ny ozona amen tsara zany tsisy maharatsy an'izany ny ozona tsy tapaka amina vavaka tsy enjery hoe miaraba olo masina na ohatroatra zany fa raha tiana ny anapaka ozona anankiray eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy maintsy vavaka matanjaka toeriny devoly dia mila miady mihitsy
mila manohatra. Ary rehefa miady zany tsy mila malemilemy fa mila maherisetra. Teneny akaikinao rehefa miady amin'ny Satana, mila maherisetra. Lazao izy tsy mety mihitsy malemilemy rehefa miady amin'ny Satana. Mila maka endrika liwany ianao hoe rehefa miady amin'ny Satana. Alleluia. Alleluia. Tsy maintsy afaka ianao androany. Ninona karazana ozony fanotrana mahazony olona. Zao ny zavatra mitsanga. Rehefa tratra ny ozona mikoriana io ilay olona, dia misy fotoana mandeha ao anatin'ny taona maro ny fiainana. Fa ao anatin'ny ray mpimaso, ao anatin'ny fotoana fohy tonga dia rava avokoa ny zavatra natsangana rehetra. Ary ny olona tratran'ireny matetika dia misy fiantraikany any amin'ny saina, any amin'ny fo. Ahoana tokoa moa? Hoe vola be ny lalaovinao zao, fiarakodia, trano, tany be dehibe nanananao, tao anatin'ny ray mpimaso, foana avokoa, lasa tsy nanana ninina ianao. Mamparary fo zany, tsy mampilamina saina zany, fa io ozon'ny fanontany io manao zany. Misy fotoana avelany mandehandeha kely le fiainan'ilay olona, dia variana ilay olona, dia amin'ilay olona tsy manam-po rava sy potika iny mihitsy, eo no manafitra miseho ilay ozon'ny fanontany. Misy olona nametra-panontaniana manao hoe pasteur, fa manina no atao ray volana ity délivrance ity, satria amin'ny herin'ny androantsika ny amarana an'izy ity. Alleluia. Zao Andriamanitra endry, tsy azontsika terena amin'izay fomba fiasana izy. Misy fotoana ny zanak'Israely rehefa andringana ny fahavalony ny Jehovahandriamanitra, tsy tonga dia naringana ao anatin'ny ray mpimaso, fa naringana tsikelikely, satria Andriamanitra dia mitaiza ara-panahy. Misy fotoana izy tonga dia manafaka eo ny eo, mamafatorana eo ny eo, fa misy fotoana indray izy sady mitsinjo ny ara-panahin'ilay olona izy, dia izay fagagana zakan'ilay ara-panahin'ilay olona ihany aloha ny ataony. Zay le izy zay. Zay ny fitrangan'izy io. Rehefa mitranga amin'ny olona ny ozon'ny fanotrana, ao anatin'ny fotoana fohy tonga dia potika ny zavatra ataony. Potika. Zay efa nahitan'izany olona zany hoe manana fiarakodia maro, manana trano, fa tao anatin'ny heritaona sy tapany tonga dia lasa nangataka aman'olona, lasa nany akanjo tafiana ary tsy voavidy satria tratran'ilay ozon'ny fanotrana. Misy olona indray ohatr'izao ny fisehony, miditra ihany ilay vola, miditra ilay vola, fa miditra miaraka amin'ilay vola ihany koa ny olana, ary tsy vitan'izany ihany, fa ilay vola izay miditra dia mifamatotra amina trosa. Zany hoe na manana kely na manambe io olona io dia tsy maintsy manina foana, mitrosa foana, mitrosa foana, mitrosa foana. Zany ny fiainany. Ary ndraindray izy ireny lasa fahafinaretan'ilay olona mihitsy sy fiainan'ilay olona no mitrosa. Nahita mpivady zay mandray karama ara-dalàna tsara zareo, fa tsy alohany amin'ilay karama n'ilay vola, ilay zavatra vidiny, ndana aloha mitrosa e. Misy vola eo am-pelantanana, fa tsy aloha ilay zavatra vidina, fa efa zatra mihitsy ilay saina sy ilay fo hoe alao trosa. Ny olona tratran'izany problème zany, na eto izy na tseto, na manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny fahitalavitra, dia taddio tsara, misy ozony fanotrana. Zao ny voalazan'ny Baiboly any amin'ny Deutéronomie 7:20, dia ny andininy 2:20 angambany izay. Deutéronomie 7:20, dia ny andininy 2:20. Fa 4:20 vakitsika any io rehefa avy eo. Deutéronomie 7:20, dia ny andininy 4:20. Izy ampisambotra anao, fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Tsy azonareo angambala izy. Zany hoe ilay olona mampisambotra anao, fa ianao misambotra ny aminy.
tsy amena angamba zany sa ve amena ihany ve zany dia ozy izy eny e fahalinana loatra amin'ny mahatonga an'izany izy ho lohany fa ianao ho rambony jerenareo tsara ny olona tratrany fanany fanozonana io zany dia zao tsy maintsy mitrosy na mampidy-bola ohatrinina izy ao an-trano na ohatrinina ao an-trano na manana compte ohatrinina any amin'ny banky dia ny alalanao hoe mbola tsy tapaka ilay ozy ny fantrana dia manina foana ilay olona mitrosa foana ilay olona na dia efa mandeha tsara aza ny fiainany efa misosa ny zavatra ataony rehetrarehetra dia mbola manina ihany izy mbola mitrosa ihany izy eo no alalanao hoe ity olona ity efa misy lalam-bola fa mbola mifamatotra amin'ny ozy ny fanotrana raha misy olona tratra nitrosa eto hivavaka ho anao ary ho afaka ao anatin'izany ianao fa misy fanapa-kevitra mila raisinao androany mila manapa-kevitra ianao tsy trosa ary tsy velona mitrosa intsony za mahafinaritra mihitsy misy olona manantonana zay manao hoe pasteur eto mambavaka mba hanana fahaleovantenako amin'ny resaka asa sy ny fidiram-bola faly mahenao an'izany fa ndraindray misy olona manantonana manao hoe pasteur eto mambavaka fa indram-bola any amin'ny olona dia zao ny vavaka ataoko an'ireny ireny tsy hivavaka ho azy mba azo vola indramina izy fa hivavaka ho azy mba hisy lalam-pitahina ho tonga ho aminy amen na fa nandray misy fon'olona sy sain'olona efa zatra mihitsy mitrosa ary na dia misy aza ny ampelantanana na dia atao aza hoe tokony ho vitany ampelantanana ihany ny zavatra tokony atao dia ohatra ny efa fahazarana mihitsy hoe ndao rangahy hitrosa ndao rangahy anao an'izao ndao anao an'izao dia tsy mety afaka le trosa tsy mety afaka le trosa ianareo te hanainga rehetra tianao zavatra aza matahotra miainga amina zavatra tsotra kely faran'izay bitika rehefa any amin'ny fiaingana tsy mila zavatra be deabe alao ho hitan'ny olona mihitsy hoe avaiza ny ainganao dia aiza ho aiza ianao rehefa avy ao fa tsy hoe tonga dia niainga tamina zavatra be deabe ianao tonga dia fond amina 50 millions 60 millions 70 millions nefa rehefa avy eo lasa tsisy ninininy fa aloha ianao tsy manina miainga amina zavatra faran'izay tsotra faran'izay bitika mihitsy dia eso'ny olona ianao toy izy le hiran'ny rija vaovao zay hoe manina moa mivavana ho tampina ny vavana ho tampina ny vavana misy hiran'izay any tsy mamorona misy hiran'izay any ahitany masony dia ho tampina ny vavana alleluia ahita mihitsy ny olona manomboka androany ary be deabe ny olona hitampom-bava amin'ity enim-bolana farany ity ahita ny fisandratanao sy ny voninahitry'Andriamanitra iseho aminao mitsagana dia manaova amaina sady miteka manao amaina mafy dia lazao hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia teneno akaikinao ahita ianao manomboka izao ny fisandratan'ny fiainako fivelaran'ny fiainako fitahina zay ho raisiko ary aza matahotra hoe fa tsy ho adiniko ianao asio alleluia halleluia mahazo toerana ny alalana fa mbola misy ozy ny fanotrana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia izy mifamatotra mitrosa mandrakariva manao trosa miaina mitrosa mivelona mitrosa efa nazavaiko teto izy ity tsy haiko natany amin'ny fiandohanana faharoan'ity délivrance spéciale ity ny alalanao koa hoe misy ozy ny fanotrana eo amin'ny tokantrano anankiray dia miditra be le vola ozy izy any amin'ny eo ambony kely eo dia Deutéronome 20 dia 2 amin'izay ny azonao sy ny vokatry ny taninao ozy izy taninao rehetra dia ho lan'ny valala io le resaka hoe valalam-pandana efa niteneniko teto izy io be dia be ny olona tratrany io ohatrany hoe manofinofo zany sady tsy manana boatin-drakitra mipetraka ao an-trano tsy manana compte any amin'ny banky
no tsisy zavatra mba azo jerena mihitsy eo amin'ny fiainana, nefa raha tazan'ny olona ty velany dia hoe mampidy-bola be ranona, tena mahay mitady vola izy a, izy rehefa mibizina tena tonga dia mety ny ataony a, sy ny sisa sy ny sisa. Ary ndraindray ianareo mivady rehefa mipetraka mandinika amin'ny fiainanareo dia gaga manao hoe o ramatoa, fa nakaiza ny volantsika, nakaiza ny vola nomeko anao, za nge isaky ny avy miasa dia mitondra 5 alina farafahakeliny, 7 alina, fa nakaiza. Hozy le ramatoa, za koa ary mbô gagako, reo ny zavatra mividiko tamin'ilay vola nomenao, fa dia gaga fa tsisy vola mipirina tso. Za ny tompoko ny antsony hoe valalam-pandany. Ary ny olona tratran'io dia fofo volo mihitsy fa tsy tafita ary tsy tafivoaka amin'ny fiainana. Fantatro fa ho avy tsy ela Jesosy, fa zany tsy manakana anao anangana trano. Manangana trano, lasa hoe aleluia. Rehefa tonga Jesosy miakatritsika za tsy namboatra trano zao efa ho avy Jesosy aloha amin'izao. Hozy izy ny tompotrano miakara anao fa miomany anao fa mifarany volana miakatra tonga dia avy roeny nofa-tranonao. Nisy fotoana ny vadiko ny teny an'izany, vao niakatra teto Antananarivo zay, ianao ve raha ahazo fiaratsika ka tsy hidofotra amin'ireo tômôbila be dehibe reo, alao rangah mandeha taxi be foana. Za amin'ny efa mino mihitsy ho tahiny tompo zay dia azo fiara, le madamako tsy mino. Alaony amin'izao fa io ve dia ianao ve hitondra fiara amin'ny tsy ho sahirana be ve ianao dia zao dia taty afara niova ny teniny. Alao manana fiara amin'izay hozy izy. Ka io ho avy Jesosy, ho avy ny tompo. Fa raha izany tsy zany, mila misafidy ny ho tahin'Andriamanitra foantsika. Aleloia. Ka eo no alalana hoe ty olona ty misy ozy ny fanotrana, zay zavatra tonga eo ampelantanany dia voakika. Raha andrasony misy dikany izy io ao amin'ny Amosa 4:7-7. Raha izy fotsiny aloha dia vakio any an-trano. Amosa 4:7-7. Ny dikan'le hoe valala dia pikiky. Amosa 4:7-7. Ny dikany hoe valala dia pikiky. Inona hoe ny dikany? Zany hoe ireo endrika rehetra izay mikiky ny haren'ny olona sy ny fananan'ny olona. Le vola ohatrany mba miditra ihany, ohatrany mba mitobaka ihany ao tokantrano, fa misy zavatra mikiky le izy. Misy zavatra mikiky. Ary malasa saina mihitsy hoe fa ahoana ary zany. Ndraindray izy io miseho amin'ny alalan'ny aretina, ndraindray izy io manjavona fotsiny ho azy zao le vola. Ndraindray rehefa tonga le vola dia misy olona mindrana, misy problème miseho foana, mikiky an'le ara-bola. Tandremy tsara fa mbola taratry ny ozon'ny fanotrana zany eo amin'ny olona anankiray. Anisan'izany misy olona ndray tena hoe tsy mety mahomby, tsy mahavanina mihitsy. Ozy izy ny mpanjaka faharoa any amin'ny 7:20 hoe tsy mahavanina anaka. Ny dikan'le hoe tsy mahavanina anaka dia misy heviny kely. Mpanjaka faharoa 7:20. Ny dikan'le tsy mahavanina anaka ozy izy dia hoe tsy mahavanim-boly. Tsy mahavanina, tsy mahavanina anaka, tsy mahavanim-boly, tsy mahavanina amin'ny zavatra tao. Eo zany no alalana hoe misy ozona eo amin'ny fiainan'le olona, zay zavatra ataony rehetra maneno so ihany fa ianao no nanohy azy. Misy zavatra ohatrany tsy mety zany foana. Ny olona rehetrarehetra manao an'ilay izy mety, fa rehefa izy manao an'io ary nahita vehivavy anankiray zay tsy alana problème zany. Mba misy olona manampy azy, mba misy olona mikarakara azy, lasa mpangalatra indray le vola. Misy olona malahelo azy dia manome telefônina vaovao azy, lasa mpangaro-paosy indray le telefônina vaovao, vao vidian'le olona ho azy teo.
Dia misy olona mametoky azy manao hoe tongava ty ndry za nampy ndry ohatra zao hoe amin'ny anina tongava ty fa omeko zao million. Alina ny atongavany any, zany hoe rapitsy maraina izy ho avy any, narary ny hôpitaly le olona le amonjy azy. Zany hoe zay olona mitady hanampy azy koa dia mahita problème koa. Hoe saika ny raisin'le tale hony izy e, saika ny karakarain'le tale manokana fa zao lasa affecté tampoka hony le tale. Zany hoe raha jerena indray mitompo maso dia ohatrany hoe tady ahomby zany fa tsy mety mahomby, tsy mahavanina, tsy mahavanim-boly, tratrana karazana fanahana tsy fanjariana. Ary ny olona ohatr'ireny matetika dia na eny amin'ny fiarahamonina ary lasa ilikiliky ny olona. Matahotra ny olona ifandray aminy satria lasa zay mifandray amin'ny rehetrarehetra mahita problème avokoa, mahita olana. Zay olona mitsangana mba hanampy azy na maty na marary. Misy efa nahenao an'izany a. Nisy rahalahy anankiray resaka an'izany. Efa nilokaloka le olona paster ozy izy hoe hanampy ahy izy. Io rangahy io a tena tsy ahy izy ary tena izy mba mitsinjo ahy. Rehefa misy fotoana manana problème dia makany aminy any dia vonjeny dia ampiny arabola ara-pitaovana. Fa nanome toky izy manao hoe tena hanome fond misimisy mihitsy amin'izao daty. Ny ray andro melohan'le daty nomeny le rangahy io maty. Hitanareo misy olona manao an'izany mihitsy. Zay zavatra ataony rehetra na mena tsiro na mena varatra. Misy fotoana rehefa lalana midanadana efa misokatra hoe efa mety zao. Vetivety eo fotsy vadika mainty tampoka. Varavarana misokatra tonga dia mihidika adana tampoka. Tsisy lalana tampoka. Io no ahalalana hoe io olona io tsy mandehandeha ho azy fa mety mbola mifamatotra amin'ilay ozona avy any amin'ny razambe na avy any amin'ny ray aman-dreny. Androany a mila misokatra ny lalanao. Mila tahina Andriamanitra ianao. Mila miala amin'ny fahantrana ianao. Aleluia. Mila miala amin'ny fahasahiranana ianao. Vonona ve ianao? Vonona ve ianao? Manaiky ve ianao? Aleluia. Zay manaiky mitehaka mafy sady manao hoe aleluia. Araky ny teneniko tany amin'ny radio misy fanekena ataontsika izao. Tsy manao fanekena amiko ianao za olombelona tsy azonao anaovana fanekena. Fa Andriamanitra Jesosy Kristy. Manao fanekena ianao a fa tsy anopo Andriamanikafa. Tsika reto a efa mahalala ny marina ary mety tsy anopo sampitsony ianao mandrakizay. Amainina aloha zany. Fa ndraindray a misy zavatra maka ny toeran'Andriamanitra eo aminao. Ndraindray io vady, ndraindray io zanaka, ndraindray io vola. Tsika tsy manompo vola. Ny vola tsy tompona fa ampiasaina. Manompo ny vola fa tsy tompona. Tenenina namanao ny vola tsy tompo fa manompo. Zany hoe tsy mahazo mena toerana be ao anatin'ny fo sy ao anatin'ny saina. Ianao a afaka ny velona foana ianao, velomin'Andriamanitra foana, na misy vola na tsisy vola. Tsy ny vola ny fototry ny fahavelomanao fa Andriamanitra. Ka tsy manao fanekena amin'ny vola ianao. Misy olona rehefa mahita vola, rehefa maheno vola, rehefa maheno mialatsiny amin'ilay fitenin'ny olona mazatra ny olona mba ho azonao tsara hoe maheno fofom-bola. Hidirany foana io. Na isinina na isinina fa tsika tsy takan'izany. Aleluia. Tsy mahazo mena toerana ho Andriamanitra ny vola, ny harena, ny fananana, ny vady, ny zanaka, ny diplôma. Manao fanekena ianao androany. Misy karazana fanamarina kely melohan'ny ivavahantsika. Misy karazana fivavahana eto amin'izao tontolo izao mifangaro fanimpotsampy. Le izy maka endrika fivavahana ialako tsy indrindra ho an'izay mety tsy mazaka fa fampianarana ty. Tiako ianao a hiala ao anatin'ny ozona dia hifindra ao amin'ny fitahiana matetrika. Dia jerenareo tsara fa misy karazana fivavahana maro eto amin'izao tontolo izao zay mifangaro fanimpotsampy.
Ny fanompo-tsampy dia ambaran'ny baiboly tsara fa andriaman-kafa. Ao amin'ny Exodosy 20 sady mianatra tsika no afahana ihany koa. Exodosy 20:7 aza manana andriaman-kafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay any amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, ary aza mekohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Hitanareo, tsika tsy tokony hivavaka amina sary na andriaman-kafa na sarinizy na sary koa ary tsy azonao hivavahana. Hoe alleluia, paster kelinay, tsy azo, fady, teraka oziny zany. Aza manao sarin-javatra voasikotra hivavahana, ary ampiny ihany a. Ndraindray manko a, zay eto miteny manao hoe ndana mivavaka any amin'izay fivavahana azonao amin'izay ny ara-pananao, zay tianao mihitsy atao, zay mahalezy anao atao. Fa ndraindray ihany koa rehefa tena te hiala amin'ilay oziny, misy fivavahana ihany a tsy azo atao satria tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Lazao hoe alleluia. Deutéronomia 4:4-5. Sa aloha ajanona amin'izay. Aloha ajanona amin'izay fa ohatrany amin'ny ray sasany latsaka folo zao, zany hoe amin'ny ray sy fatelony. Iza manao toizana? Tanao fa misy tsy manangana. Deutéronomie 4:4-5. Deutéronomie 4:4-5. Manaitra izy ty a. 9:9 zao ny vakana. Deutéronomie 4:4-5. Fandrao manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo arak'izay endry zavatra na inona ahoana hony ataovy mampisara zafady. Na inona préciser ny ten'Andriamanitra tsara hoe na inona dia ahoana ny tohiny? Na sarin-dehilahy na sary mbehivavy na inona koa tohinao? Sarin'ino izy io? Aiza zany? Na sarim-biby zay ty ambonin'ny tany, na sary mborona manana helatra zay manidina eny amin'ny abakabaka, na sarim-biby mandady na mikisaka, biby lavo zany amin'ny tany, na sarina hazan-drano. Io matetika dia ataon'ny olona mariky ny maha-kristiana le sarina hazan-drano. Fa ahoana ozy izy eto? Na sarikazan-drano zay ao anatin'ny rano ambanin'ny tany. Dia toy izany ihany. Andreo raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, dia zay rehetra eny amin'ny lanitra dia voataona ianao hiankohaka eo anatreny sy hanompo azy. Volana, kintana, masoandro tsy azo hivavahana. Andriamanitra irery ihany no ankofanao sy hivavahanao. Zay manaiky mitehaka mafy sady manao hoe amen. Tsy mahazo manao sarin'olona, sarim-biby, préciseny tsara manao hoe sarin-dehilahy. Ozy izy anao manao hoe mahafinaritra be pasteur Frédéric fa dia anao sary vongana mitovy aminy a, dia ho apetraka ao amin'ny tranonay ao dia non. Na sarina lehilahy izy na sarina vehivavy izy ataonao an-tranonao ka ataonao manelanelana an'Andriamanitra na maka ny toeran'Andriamanitra, miteraka inao anao zany, ozinao anao zany.
Tsy zany miteny an'izany a, so dia misy miteny pastera koa manaratsy ny fivavahany hafa. Tsy fanaratsiany zany fa fampianarana. Ary ny Baiboly miteny an'izany, aza manompo andriamanin-kafo. Aleloia. Lao ajanona amin'izay, lao hitsangantsika. Amin'ny herindray, ndao hitsangantsika. Ndao hitsangana. Teneny namanao amin'ny heriny toizana fa lasa ny lera. Ndao hitsangana ho aho. Anao fanekena amin'Andriamanitra tsika, na hitombo aza ny herena hipelantananao, dia tsy amin'ny herena ny fonao fa ao amin'Andriamanitra. Na dia hivaza ny olana rehetrarehetra, tsy emitra ianao fa handroso hanompo an'Andriamanitra. Misy olona be deaibe tonga eto androany a, tena hitsombadika mihitsy ny tantaram-piainanao. Ary hiaina amin'ny fiainana tsy mbola ny iainanao mihitsy ianao. Le amainana rohatra ny amainana teneno akaikinao tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Asanato ny tananao a, avereo zao vavaka zao. Jesosy eo, misaotra anao a, fanampianatra ianao. Ianao irery any Jesosy, no iankofanay sy vavahanay. Tsy mety ary tsy ekenao ny manompo andriamanin-kafo. Na endrika inona na endrika inona, na biby, na olona, na endrika eny amin'ny lanitra ihany koa. Tsy ekenao zany. Jesosy a, misaotra anao a, fa tsy nafeninao ny marina. Fantatro ny marina amin'izao fotoana izao. Fantatro ny sitrapon'Andriamanitra. Manomboka androany, manao fanekena, hanompo an'Andriamanitra, hanompo an' Jesosy Kristy, ary tsy alamy mandrakizay. Tia Jesosy eo, manao fanekena aminao a, fanekena matotra, fa tsy ala aminao a, tsy ala aminao a, ifikitra aminao a Tompo. Tsy omena masolona, na fianakaviana, na havana, na preta-po, fa tena atahotra an'Andriamanitra. Atoky an'Andriamanitra tanteraka. Misalasalana rehetra, mitahotra rehetra, fanahina rehetra, roako amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany, miala ty anatin'ny foko aty zany, miala ny anatin'ny saiko zany. Mila mijoro tsara, mila mijoro tsara, manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Vonina Jesosy eo, isafidy ny hotahin'Andriamanitra, iaina ao anatin'ny fitahina, ao anatin'ny fanambinana, manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mino aho fa taranaki Abrahama amin'ny finoana, tsy manan-kery amiko ny fahantrana, fasahiranana, ny tsifosina, ny trosa, ny trosa, tsy manan-kery amiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olana ara-bola rehetra, va amin'ny anaran'i Jesosy.